Anisan'ny mbola resaka mafapany eo anivon'ny solombavambahoaka moa amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny fiara tsy mataho-dalana na ny 4x4 entina hiatrehan'izy ireo ny asany anivon'ny distrika samihafa misy azy ireo tsirairay avy. Nanamafy moa ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Elson Brisson fa mipetraka ho fitakiana hatrany ny fitakiana efa nataony ireto solombavambahoaka ireto. Mbola manamafy ihany koa izahay ho an'ireo izay milaza fa tsy ilain'ny solombavambahoaka ilay fiara tsy mataho-dalana natao hoe 4x4 te ilain'ny vahoaka io. Tsy fantatro la misy deputeny sasany tsy mitady 4x4 ny deputeny fa niany aminay izay nifidy anay dia mitady an'izany satria sarotra be hitondra saretya ao anatiny 200 km ahoana moa zany nahafidanana zany satria koa ho anareo vahoaka zay milaza fa tsy tokony hazo 4x4 zay teneno ny député nareo ampividy amin'ny sarety izy dia manao madaredy amin'ny sarety iny fa ny anay dia mitaky ny hanananay 4x4 ny vahoaka izay nifidy anay ary mazava loatra fa ny tenako manokana moa dia lany tamin'ny antoko indépendant ary poids loatra ao anatin'ny district Antokolana D ary raha mbola hisy any ny fifidianana izay hatao ao dia mbola mahatoky à 100% ny tenako fa mbola poids loa izany Tulana D zay misy ny tenanay izany ampahafantariko fotsiny zany izy fa resabe ho indrindra ny eto Antananarivo amin'ity resaka 4x4 ty ary tsara ny manamarika eto fa tsy Antananarivo any ny vahoaka fa vahoaka koa ny aminay izay mitaky anjazavatsy zany fa aonganonareo ny député izay tsy tiany fa izay zany mba tiako mba message apetrako amin'ilay olona ampiasain'olona hanaratsy ny solombavambahoaka izay solombavambahoaka manao ny antsoro zavatra ary ty régime ity izay brao na solombavambahoaka amin'ity tolaka ty dia matoa be da be zany ireo indépendant lany dia nisy tokoa ny démocratia ary tena député lany tamin'ny fomba démocratique niany amin'ny 90% mba tsy lazako hoe à 100%.